Ny vinan'ny toetriny andro eny an-dranomasina ny alahady 4 ny volana aprily amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alatsinainy 5 ny volana aprily amin'ny 9 maraina. Ikorotana hatrany aloha ny toetriny andro eny an-dranomasina vokatry ny alin-drano ateraky ny avaratraza ka haherina ahery ny ranomasina ny avy ny onja manodidina ny 3 ka hatramin'ny 4.5 metatra eo anelanelan'ny Besalampy hatrany farafangana ary manodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 3.5 metatra kosa ny eo anelanelan'ny farafangana sy hatrany amin'ny tanjona angotsy. Manakery ireo fampitandremana ireo manomboka anio hatramin'ny alatsinainy 15 ny volana aprily ho an'ny eo anelanelan'ny Besalampy sy Taolanaro. Anio hatramin'ny talata 17 ny volana aprily kosa eo anelanelan'ny Taolanaro ka hatrany Manoro fa mety mbola hitatra zany ho an'ny morontsiraky ny faritra atsinana zany hoe ny eo anelanelan'ny Manoro hatrany Toamasina manomboka ny talata 19 ny volana aprily kosa ho an'ny morontsiraka analanjorofo sy ny any amin'ny morontsiraky ny faritra Ambatsoa manoloana ireo rehetra ireo dia entanina hatrany ny ponina mba hanaraka sy tapaka ny vaovao makasika ny toetriny andro eo ihany koa ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana isa tokony isorohantsika ny loza mety ho ateraky izany ny toetriny andro kosa roan'ny morontsiraka atsinanany nosy tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy anorana tandrivindraona vitsy amin'ny fiandohan'ny fehimpotoana roa avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'oro anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja anodidina ny ray faingo 10 metatra tanjona angotsy hatrany Manoro anorana malefaka miatoato ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'oro adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina ahery any amin'ny tapany atsimo ny avy ny onja ray faingo 10 ka hatramin'ny 2 metatra kosa na hatratra 2.5 metatra ho an'ny morontsiraka ny faritra atsinanana noho ny alin-drano avy any atsimo. Manoro hatrany Taolanaro anorana malefaka manakaiky ny morontsiraka vatovavy ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora rehefa manalavitry ny morontsiraka ahery ny ranomasina ka ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra tombanana hatratra 3.5 metatra eo anelanelan'ny Manakara sy Taolanaro isy hatrany moa ny alin-drano avy any atsimo. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo andrefana na atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja 3 ka hatramin'ny 4 metatra isy ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Ny morontsiraka andrefany Madagasikara kosa indray tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankaboa ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 7 ka hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora ny morontsiraka rehetra manomboka ny atoandro aherina ahery be ny ranomasina ka ny avy ny onja 3 ka hatramin'ny 4.5 metatra isy ny alin-drano vaventy avy any atsimo andrefana. Tanjona ankaboa hatrany amin'ny tanjona vilan'andro maina ny andro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray eo anelanelan'ny tanjona ankaboa sy morondava ahery ny ranomasina noho ny alin-drano avy any atsimo ka ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra. Tanjona vilan'andro hatrany analalava isy tandrivindraona vitsy ary ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ho avy andrefana kosa zany ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina manakaiky ny tanjona vilan'andro ary ho tony kosa ny any akafa ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra any amin'ny tendrony atsimo anodidina ny 4.5 metatra kosa any akafa. Analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby anorana tandrivindraona vitsy ary ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora eo anelanelan'ny nosy be sy ny tanjona bobaomby ho avy andrefana kosa izany ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora ho tony ny ranomasina ka ny avy ny onja ho latsaky ny 4.4 metatra. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso 2 hatramin'ny 5 andro mialohany hatongavan'ny alin-drano vaventy mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony fantary ny fotoana isehoan'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo 1 hatramin'ny 2 andro mialohany hatongavan'ny alin-drano vaventy
aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara mitoerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony. Ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Hialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.